Mbola misy asa vitsivitsy tsy maintsy atao ho fanatsarana ny tetezana ao amin'ny commune ny Tanambahoan-Dranolava, distrika ny Marivoay, any amin'ny lalam-pirenena faha-efatra hoy ny avy eo anivon'ny Sampandraray Resaparitry ny asa vaventy eto Mahajanga. Eo ampanatanterahana ny asa ireo tompon'andraikitra efa hatramin'ny talata faha 7 ny volana May. De izany fotoana zany tsy tatra. Nzono. De nangaty après zany avena miasa na perna zany. Io zany zany de tany fody izy de vao vana kely mandalo tomobile fody de temps court zay tsy vita zany. Tsy tapaka zany le traverse ambany, tsy tapaka traverse. Traverse aty zany tapaka ambany to de zany solona de blon jiaby zany very dolo le blon tambany to. De plaque zao afaka jiaby de de blon presque very le blon. Tapaka ny fifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra iny. Eo amin'ny faritra misy ny tetezana Tanambahoan-Dranolava mandritry ny fanamboarana. Miasa kely aloha ny mpanamboatra ka rehefa hitan'izy ireo fa lavalava ny fitohanan'ny fitaovam-pifamoivoizana dia alefa mandeha indray ireto farany. Aorin'izay de mitohy kely indray ny asa. Sala amin'izay hatrany ny zava-misy. Azo lazaina fa efa tranainy ary efa nandalo fanamboarana matetitetika ihany koa hoy ny tale Resaparitry ny asa vaventy eto Mahajanga. Mbola hitoy mandritry ny andro vitsivitsy ny asa fanamboarana ny tetezana ao amin'ny commune ny Tanambahoan-Dranolava hoy ny tompon'andraikitra. 7 lahy ry zareo miandraikitra ny asa io amin'izao fotoana izao.